Ny zavatra azoko mahakasika ny zavatra ara-panahy misy fitohanana loatra ao ny zavatra indrasa eritreretintsika hoe taraiky eo amin'ny tontolo fanahy dia misy zavatra tazominy eo amin'ny tontolo fanahy mahatonga ny vavaka ao tsy azy mandeha tsy manapaka fa ninina zavatra mitranga any amin'ny tontolo fanahy dia ho tonga aminao ny valim-bavaka anao mialohan'ny ny andrasanao azy. Ny antony mahatonga ny hoe prophète Bushiri mameno teny faminaniana eo amin'ny fiainanao mety 4 andro mety 2 taona mety 5 taona vao mahazo valim-bavaka tsy hoe satria hoe tsy manana hery le teny ara-paminaniana voatra taminao fa misy le antsoina hoe fitohanana ara-panahy tahaka ny ohatra ny hoe ny any a Malawi any Afrika Atsimo na n'aiza misy anao misy le antsoina hoe heure de pointe ao amin'ny tontolo fanahy ihany koa misy le antsoina hoe heure de pointe rehefa mivavaka ianao dia mandalo ao anatin'le heure de pointe mivavaka anao zany hoe misy fitohanana zany ao misy fitohanana ao resaka aminao ve za amin'izany ary tonga eto miaraka amin'ny fanahy andidy sy anapaka anala an'izay fitohanan'izay eo amin'ny fiainanao mba rehefa mandeha ianao rehefa mivavaka ianao dia mahazo valim-bavaka. Daniela dia nahazo an'izao fatakaran'izao ary rehefa mivavaka moa izy mivavaka nandritra raiky amin'ny 20 andro mivavaka sy ny fahadianina zarefitsika ny eo amin'ny Daniela 10 miteny izy hoe aza matahotra ary Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany ampiasainao ny fonao alala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra dia reko ny tenao zany hoe tamin'izy mivavaka tamin'ny andro voaloha dia efa tonga ny valim-bavaka kanefa mbola tsy efa nandeha niala avy ny valim-bavaka kanefa mbola tsy tonga teo aminy satria nahoana niditra tao anatin'izay fitohanana zay misy fanoherana anazy zany zay mety mahatonga ny hoe raha tokony ho tonga ny fiaranao dia misy fanahy mitazona anazy eo amin'ny tontolo faminahy miteny hoe antsy atsomena anazy ty miresaka aminao ve za amin'izany amin'ny mandrapafaran'ity volana ity dia izavatra tsara hitranga eo amin'ny fiainanao miala ianao amin'ilay fitohanana mety hoe tsy misy olona manohana amin'ny bebe anao fianakavianao ny tonton anao mety tsy matory fa mitady igafo ny valim-bavaka ao dia ampitsahatra ny fahagaganao fa tonga eto androany mamorse an'izany hitranga eo amin'ny fiainanao minao fa miresaka aminao ao mandrapatonga etika hatramin'ny farany mety hoe dadabe anao mety hoe mamanao mety hoe ray aman-drenao na ny razambe anao no mijoro manohitra ny fahombiazanao ny businessnao ny fahasoavanao esoriko zany fanapahany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tadio fa i Daniela dia nivavaka izy moa nahana fatakany satria izy mandre avy amin'Andriamanitra mety misy amintsika tsy mahafantatra hoe fa manino Daniela no nivavaka satria moa izy niandry napitranga faminaniana avy amin'ny mpaminany hafa izy nefa mpaminany maheno avy amin'Andriamanitra mivavaka izy mba hanana fatakarana ny faminaniana mety tsy azonao angamba le izy ndao andeha amin'ny andrin'ny faharoapolo dia hoy izy rehefa izy avy niady tamin'ny andrinan'ny Persia dia hoy izy tamin'ny andrin'ny faharoapolo moa fantatrao hoe niaviko tato ankehitriny dia heverinao hiady amin'ny andrinan'ny Persia ndraso aloha midikany izany fa tsy mbola resy tanteraka ny andrinan'ny Persia fa resy izy nandritra fotoana fohy mba hamototra an'ilay fahagagana teo amin'ny Daniela ary rehefa nivoaka ao dia indro ho avy ny andrinany Grisia. Raha lazaina amin'ny teny rehefa vototra ny fahagaganao dia aza mipetra-potso fa misy devoly hafa indray ho tonga anohitra sy ady ny antom-bavaka ao manaraka zany hoe miala avy amin'ny fitohanana ara-panahy ianao mety efa avy amin'izay ianao manaratsy ny mpaminany manaratsy ny paster manaratsy an'Andriamanitra dia
dia mety hitenanao hoe tsy mitondra valiny mivavaka ataonao tokony hitondra valiny mihitsy mivavaka ataonao fa noho tsy fahantakaranao hoe misy fitohananao amin'ny tontolon'ny ara-panahy mahatonga ny anao taraiky. Misy zavatra tokony hazavaiko aminao indraindray moa za miaraka amin'ny profeta ao Ouganda dia ao anatina efitrano anankiray zay mivavaka mandritry ny ora maro mivavaka mandritry ny adiny 5 dia makahana kely dia tohizana indray 12 ora mandra-pahatonga ny mivavaka mandritry 4 ora ao anatin'ny efitrano anankiray ahitanao zay amin'izay ambaratonga zay dia mety hiteny hoe mivavaka miresaka amin'Andriamanitra tsia misokatra amin'ny masipanahinay mahita matazana ny devoly azonao ve zany zavatra resahako zany mahita an'ireny karazana devoly rehetrarehetra reny manohitra ny firenena devoly ny tontolo efa ela be miezaka mameno rafitra amin'izao fotoana izao dia amin'izay fotoana izay moa zay tena mivavaka mifanahy mivavaka rehefa manao zavatra tahaka izany izahay dia tsy hoe hovainay akory le rythme fa misokatra izahay misokatra amin'ny masipana aminay amin'ny devoly izay efa resinay sahady dia misy indray devoly hafa anankiray indray resy indray amin'ny fotoana izay mivavaka tohizana trano rehefa maheno dekosoa ianao rehefa maheno an'izay ianao dia efa misy devoly mintsana izay ao amin'ny tontolo fanahy ary rehefa vitanay izay dia hoy ny baiboly hoe misy andrinany Grisia indray ozy izy zareo ny eo amin'ny tantara dia hitanao ny ao a Grisia ao no misy mpiady mahery vaika indrindra vao teo izy miteny hoe vitako izy izy ny andrinany Persia izay irana moa zay dia amin'izao mandresy indray ny andrinany Grisia ireo moa le manana hery hiady amin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao le niadivana andrehetra ndraiky amin'ny 20 andro dia devoly kely tsy misy dika misy fitohanana dia satria mbola tsy tonga aminao ny fanambazana hoe miteny hoe enao ne afaka mandrava ny fahavalonao alohan'ny foazanao akory ianao ve tsy efa nahino olo hoe le olo iny niala tao am-piangonana le olana azo trano avy any mpaminany iny izay moa dia divan'ny olona izay tena nampianay be indrindra tamin'ny fiainany le olona mbola tsy nampianay akory reny tianay izay mihitsy moa plan'ny favalo hoe atonga anay hitsahatra ny anome satria lasa matahotra ny olona mitaka amadika anay izay moa mahatonga ny Major One mbola manohy manome any olona izay manaratsy anazy mifosa azy dia miteny olona fa nga tsy hitany hoe mpaminany izy ne tokony ahita hoe zavatra atao dia Mary Boucherie tsika amin'ny zanany ara-panahy zanavavy ara-panahy miresaka amin'izy ireo mamihana an'izy ireo amin'ireo zaza ara-panahy ratsy fanahy tsy manana fakasitrahana zay manana tsatoka antsy eo an-damosiny satria ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia fatana hoe ito ihany no ahafahako mandrava ny fitohananao amin'ny tontolo ara-panahy mba hatonga ny fahagagako hitranga dia mila manjaka ny fitiavana ary ao anatin'izao fotoana izao tiako ianao ampiatra ny zavatra nampianariko anao sy nyteneniko anao manandanja manala ny fitohananao amin'ny tontolon'ny fanahy aoka ny fiainanao androso misy hitanao rehefa mivavaka ianao dia misy le antsoina hoe noton'ny fandresena mivavaka ohatrao miresaka amin'Andriamanitra mivavaka dia alefako mivavaka ao hatrany hatrany dia manomboka hitako hoe zao ny zavatra tiako hitrango dia rehefa eo amin'ny famaranana anazy dia raha mbola hitako hoe mbola tsisy fifaliana mipetraka ao anatiko ao dia midika izany fa mbola tsy tsapako hoe mbola manana fandresena hitanao le fandresena ohatrany hoe mivavaka ianao dia ianao hoe memaivana ianao tsapanao hoe tokony hajanona amin'izay le vavaka amin'iny zany ny anatsapahanao hoe efa misy zavatra milamo amin'ny tontolon'ny fanahy ao zany efa tsisy fitohanana intsony
misy karazana devoly manko amin'ny teny hoe tia anankiray ty dia anahy mihitsy ka rehefa mandalo ao anatin'ny valim-bavaka iny a mandalo amin'ny sehatra iny a ny vavakanao dia eo amin'izay zany nijerevana hoe atraiza ny herinao entinao mandresy a miala amin'ny fitohanana ara-panahy iny mandidy ary manapaka ao rehefa hivavaka ianao manomboka izao dia tsisy itsony hanohitra anao fa dia andeha mivavaka ataonao. Good News World miaraka amin'ny Hubert Angel miprovoquer réaction amin'ny endrika ny hoe nonatra any.